mandray lesona avy amin'ny lasa, mandray lesona avy amin'ny lasa. Manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompondray. Tafahoana amin'ity fandaharana fiarahamandinika ny tenin'Andriamanitra ity. Hombanao mandrakariva Andriamanitra ary ny fiadanany ho aminao sy ny ankonanao. Andeha hifanovao ho-tanana isika tokoa. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao fotoana izao. Tompo Andriamanitra io, indre ny hafalianay fa tafaraka indray amin'ny alalan'ity fandaharana ity. Iaraka handinika ilay teninao izay sakafo fanilo sy fanazavana lalanay izahay. Tomoera tompo antemponay amin'ny alalan'ny fanenao masina, ka ny tsy fahatanteranay rehetra dia ho esorinao izany ary mba ho vita fihavanana aminao izahay. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andeha ny andinina atao tadina no anomboantsika izao fiarahana izao, izay hitantsika amin'ny Korintianina voalohany, toko 10 ka ny andininy 1:30. Manao hoe, koa amin'izany, na mihinana na misotro ianareo, na inona ataonareo, dia ataovy voninahitr'Andriamanitra izany rehetra izany. Amin'ity androany ity, dia hijeriny hoe mandray lesona avy amin'ny lasa isika. Hitantsika tsara fa ny resaka be dehibe momba ny amin'ny fanompoan-tsambo sy ny torohevitra momban'izany Paoly. Tamin'ny omaly aza dia niresaka izy amin'ny fandavan-tena avy amin'ny fanandramana ny aina manokana izay nitarihiny atsika mba hanaraka ny fanandramana izay nataony. Ka nilazany Paoly amin'ny Korintianina voalohany, toko 1:10 andininy 1:1. Korintianina voalohany toko 1:10 andininy 1 manao hoe, koa aoka hanahakay ianareo dia tahaka ny hanahafako any Kristy. Nitarihiny isika mba hanaraka ny ohatra an'asio, kanefa Jesosy mihitsy ny faratapon'ilay modely izay tokony arahako arahana. Fa inona tokoa ny zavatra nitranga? Inona ny taridalana napetraky Paoly? Inona ireo fahotana nataon'ny zanak'Israely tany anefitra ka mba ho fananaranao antsika koa amin'izao ankehitriny izao? Zao ny voalaza ao amin'ny Korintianina voalohany, toko 10, dia tarihan'ny Paoly hijery ny tantarany voakan'Andriamanitra avy tany anefitra isika. Zao ny voalaza ao amin'ny voalohany. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy, fa ny razantsika rehetra dia tambany rahona, ary izy rehetra namaky ny ranomasina. 2. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. 3. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy iray ihany. 4. Ary izy rehetra nisotro ny fisotroam-panahy iray ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. 5. Nefa nakabeazany dia tsitraka Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Manaitra izany fanambarana farany izany. Ny firesahan'ny Paoly momba ny rahona sy ny ranomasina, mpiara-midinika namana, dia mampatsiahy antsika ny fitantanan'Andriamanitra, ny fanatreny, ny fiarovany zanany. Ny hanina sy ny fisotro kosa indray dia maneho ny famatsian'Andriamanitra, ny fiahinan'Andriamanitra antsika, any zanany. Ary antsoin'ny Paoly hoe batisa, ny fanandramana ny ainan'izy ireo tao ambany rahona sy ny ranomasina, tahaka ny batisa kristianina. Dia toy izany keo manondro ny amin'ny fanasan'ny tompo i Paoly eto, ny amin'ny hoe hanina sy ny fisotro. Raha lazaina amin'ny teny hafa zany, dia mampianatra ny Korintianina voalohany toko 10 fa amin'ny heviny iray dia miaina amin'ny toe-javatra izay niainan'ireo vahoakan'Andriamanitra tany anefitra ny kristianina ankehitriny. Kanefa dia mampatsiahy ny tantaran'Israely Paoly mba hitandremana
ka tsy tiany Paoly hiverina eo amin'ny tantara atsika izany toety zavatra ratsy nyainan'izy ireo izany. Fa inona tokoa moa zatra nitranga? Na de teo aza ny tombontsoana an'Israely, de maro tamin'izy ireo ihany mbola naniry zavatra-dratsy teo amin'ny fiainany. Maro tamin'izy ireo mbola nirotsaka tao anatin'ny fandimpoan-tsampy. Mbola maro tamin'izy ireo mbola tafaroboka tao anatin'ny fitsangajangana. Ary zay natonga ny ten'Andriamanitra amin'ny andininy fahaenina fahadimy manao hoe nefa nakabiazany dia tsidraka Andriamanitra fanaringana tany anefitra. Le mpiara-mitinika namana. Indray izaho sy anao ilay kristianina ankehitriny dia mora manmitsiny Israely fa izay fa maninona kosa? Efa nisy fitaren'Andriamanitra ve? Efa nisy ny fitantana ve? Dia mbola navita zany fahotana lehibe izany. Ary mpiara-mitinika namana, ambarany Paoly fa mety ho lavo zany fahotana zany kio izaho sy anao ratsy mitandrina. Ary zay indrindra no nampitandremany Paoly amin'ny Korintianina voalohany 10 ka ny 12. Fampitandremana lehibe ho ahy, fampitandremana lehibe ho antsika tsirairay avy. Hoy izy hoe koa izay manao azy fa efa mijoro tsara, izay manao azy fa efa tena kristianina tsara, de zao ny tenin'ny Paoly, aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Fampitandremana lehibe ho azy ho anao zany. Le hoe izay manao azy de midika hoe misy olona am-piangonana indraindray tsy mahatsapa fa tandindomondoza ho lavo am'ireo fahotana ireo koa izy. Re mpiara-mitinika namana, zay ny lazain'ny Paoly ho am'izany izay manao azy fa efa mijoro tsara, aoka izy hitandrina fandrao lavo. Mpiara-mitinika namana, mila fitandremana ny fiarahana amin'ny Kristy. Isan'andro mila miambina. Isan'andro mila manolo tena ho an' Jesosy. Isan'andro mila mifandray amin'ny Jesosy. Ianao zay milaza fa mijoro, izay manao azy fa efa mijoro tsara, dia aoka izy hitandrina fandrao lavo. Anjaratsika mandray ireo lesona avy amin'ny tantara ireo zanak'Israely tany anefitra, fandrao tratrany zany any koa ka tsy akasitrahany. Tompony faniriko izao, ianao ane ankasitrahan'Andriamanitra amin'ity androany ity satria hitandrina fandrao ho lavo. Hivavaka isika. Andriamanitro, mampieritreritra anay ny tantaran'ny lasa zay mety alavo anay tahaka azy nalavo ireo Israely tany anefitra fahizay. Ny fahotana nazo an'izy ireo dia mety mbola azo anay koa ankehitriny. Ampio zay Andriamanitra mba hisitona lesona raisinay po ny fampitandreman'ny apôstôly Paoly, izay manao azy fa mijoro dia aoka hitandrina. Ampio zahay mba hiambina isan'andro ny fiainanay, ka ianao no lohalarana, ianao no ametrahanay zay amin'ny tontolo mpiainana tsirairay avy. Tantana ranay amin'ity tontolo andro ity, aza mafoina masaraka anay. Tinoana mibavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.